Azony vahoaka Ambovombe ny kandida Ajo Andriananarivelo. Avy hatrany dia nifandray ny Tadindokanga. Efa relaza amin'ny fahitsiana sy ny fahaiza-mitantana fa indrindra amin'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka ity kandida ity. Ny fandalovan'ny teto Ambovombe izay nampatsiahy ny mponina n'ireo fampanantenana pôkaty fanaon'ny mpanao politika taty atsimotr'izay ka isan'ny tena maharary ny vahoaka any an-toerana telo amby 50 taona aty aorian'ny fahaleovantena ny tsy mbola misy mpitondra tena nahavany olana rano teto ary ny fandrebirebena vahoaka hatrany no natao. Ny antika ty miasa fa ty ndaty hanjary trimo avao tsy antika zay gabany. Manjary trimo satria izao dradradradrainy amin'ny télévision amin'ny fahitalavitsy era Antananarivo era Madagasikara fanao mikamarano malio tika avy isa-tokantrano iranoy tsy mana problemo rano tika inareo reny ro mamaly mariny zay sa tsy mariny atavomafy ho resofie Antananarivo agny mariny fa tsy mariny ho avandreza fa masino tany eo misy Zagnahary ty ambony ao mitsara tika la zay ny fa misy rano tika na mandeha milalagny mandeha faradofay inareo igo tsangombato indroa nanjary tsangambato tsy vita na nilazaiko zay nanjary hakeo uvandeu io mahatafara tika eo ka io no resetika fa tsy io no amin'ny fitiavan-tsezan'olo tokany tika fa tindaty magnasoa miasa zay ty haitika raha ray aman-dreny eo favarako atika matete o bureau région hanany roa vola lahatama i bureau mila vonjy hanany tia vola lahatama i tomabily andesy chef de région agny vola lahatama o tribune andapoly ao nihotraky namboary zokelahy koroy vola lahatama inagnarign'aby ty pavé tia ientin'agnome apôry commune vola lahatama ty camion beny ginoke W vola lahatama i terrain d'aviation ao vita soa hanany eo vola lahatama taty aia koa izaoly amin'ny Bombay. Ny olona mahitsy fisainana mazava loha tsy tia lainga sy afinafina rehefa feno ireo fepetr'ireo dia mora ho an'ny ity ny mandray ny olona iray tsy mahagaga arak'izany raha ty Ambovombe androy aty anaty vovoka sy lavitra andrina tsy tonga ny rano sy ny goudron aty no mifandroy ny kandida Ajo sy ireo vahoaka marobe ireo. Nahitsy ny valiten'ny kandida manoloana ireo fomba fanao ara-politika tsy nahafahana andresy ny kere sy ny fahantrany vahoaka. Zay ny jorotsika, zay nandrasitsika fanapahan-kevitra, zay nandraisantsika hoe malagasy miara-miainga satria raha tsika menakavy mijery mitovy mandray lala mahitsy mitovy tsy handroso mihitsy ny firenena. Betsaka ny zavatra tanterahana teto amin'ny firenena hoy ianareo kely anefa zany raha oharina amin'ny filaniny vahoaka ray manontolo. Reo zavatra rehetrarehetra natao taty reo tsy volany Ajo akory reo fa volantsika volam-panjakana nasaina ny tantaninay ary nangataka taminay ianareo dia nivalinay satria tsy volanay io fa volantsika menakavy ihany dia zay no asany natao hoe asa-panjakana zay natao hoe mitantana firenena. Misy ane olona teto amintsika zanakitsika avatsika impiry nefa minisitra impiry miady minisitra fa inona ny nataony taty amin'ny faritra androy inona ny faritra nataony taty amin'ny faritra nosy naika hiteny hoe jiro tsy mandeha ny rano tapaka afinareo moa no miteny an'le izy zany ve ny fanaovana politika anapaka ruban ve ny fanaovana politika tsy azo ekeny zany ary zany manao politika zany dia mitady tombontsoam-bahoaka samy antika vahoaka tra ny ataontsika androany zao fa tsy hoe olona miafinafina na olona miandry toeranao Antananarivo fotsiny dia milaza fa tena mamy vahoaka sy tiany vahoaka ary mieritreritra ny ampiasa ny herin'ny fanjakana
zay izy koa no fanjakana isika menakavy reo ihany tsy misy fanjakana koatrany vahoaka ary ny olona milaza hoe misy kandida mpanjakana dia diso lalana izy diso eritreritra izy satria zay ny fanovana an'ilay natety malalaka ny vahoaka malagasy amin'ny safidiny fa ianareo zay mieritreritra fa mbola hoe anay fanjakana hoalaitsika io amin'ny 25 octobre aseho atsika azy fa ny fanjakana misy farany anaiky nareo sa tsy manaiky anaiky sa tsy alaitsika alaitsika io ary tsy metsika azy satria zany fanjakana zany a dia tokony ho an'ny tombotsoa am-bahoaka fa tsy ho an'ny tombotsoa ny akony tsy nandaitra ary iomezan'ny vahoaka malagasy fotsiny ny fikasana amakivaky azy ireo amin'ny resaka foky sy firazanana taty amin'ity faritra atsimo ity izay isan'ny nivizan'ny kandida hafa ny resam-piaviana iheo ha président Favita tiandro avarosisa faharoa magnaraky zay fa tsy hanaonava azy raha président niziliky agnala be rehefa niziliky amy mila vonjy andiasa koa raha nao jerevana mitilafy zana président vaiakandro zao malagatsy atoro ietoy herinandro mahery sisa dia hifarana ny fampelezan-kevitra voarainy vahoaka malagasy ary tafita ny vinam-piarahamoniny malagasy miara-miainga voapirofatra treto fa tsy nisy latsa-danja ny fandraisan'ny vahoaka nyity kandida ity na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra na any amin'ny tany lavitra tahaka izao